Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Amin'ny mahampinamana antsika sedy iseno ametrahako ny fanamboarana ity tranoko ity, sady ise raha teo moa mpanao trano aza matahotra fa vitako tsara io trano io zay nataon'ilay tovolahy. Matoky anao aho zany fa ataonao tsara io trano io amin'ny fiverenako dia hitako eo zay atao anao. Vita teo ny resaka ary ny fandao tamin'ny kafaliana izy mirahalahy natao ny trano ka kitoto ary miampisaina ratsy sy eritreritra tsy madio nanaovany an'izany trano izany. Hoy izy hoe izy koa no ataony seho mangana fotsiny eto se mandehandeha any an-dafy ihany. Ataoko tototy fa zay alehany ihany dia alehany, sady izy raha teo koa ny tsy mahita zay ataoko eto hoe. Vita ary ny trano ary dia tonga ilay rahalahiny. Inona ny tranga ho ianao? Olay rahalahiny hoe omeko anao ny trano nasaiko namboarinao, fa hitako tokoa fa tena namana rahalahy mahatoky ianao, dia ny fitainao tsy tamin'ny mpisalasalana ny trano na dia tsy teo aza. Eny niezaka ny fanampysika koa noho izany dia omeko anao tanteraka io trano vitanao io. Teo vao ankina tsy nateny ilay rahalahiny izay ny atsara velatsy. Endry namana, ataovy toy ny hoanao an-trano ny zavatra ataonao, fa aza manisy fisainana hafa mihoatra n'izay. Manomboka an'io ary dia ataovy filamatra eo amin'ny fiainana ny fanaovana zavatra tsara. Eny, ataovy toy ny hoan'ny tompo avokoa ny asa, ny fianarana, ny asa fikarakarana rehetra, indrindra fa ny asa fanaovan-tsoa. Ary na inona toanareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosianina 3:7-8. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoavampo fazamalaina, fatomotrany andro izay. Saramba fantachao fa wentino tsarainari ni filibana yainanao nandavanao ni tumputi muefano saininao rayandri wisi valini
fitraoampo ary ny fisainanao mivelatra-miny avoko tsy misy miafinafina ny mombamomba nsikizao ny tena saina fofanay aokatsiwa dinonao fa takino tsisy pentina wentino tsarainanaoe hifaratrikao miniray handray ny valeny nataonao kaoaize oaize oaize no iafarana wentino tsarainanaoe hifaratrikao miniray handray ny valeny nataonao kaoaize oaize oaize no iafarana kaoaize no iafarana asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. atolotray ampitiavana anao ny arahaba sy ny fanasana hanaraka ny fandaharana mahakasika amin'ny fambolena koa fifaliana trano anonja-peo ny feo ny fanantenana ny anolotra ny diarin'ny famafazana ho antsika mpamboly mba ampahomby tsaratsara kokoa ny fambolentsika. menofinaritra tompoko. raha ohatra ry tsika ka manana fikasana amboly amafy voatsivaky toy ny karazana varim-bazaha isika na ny blé dia ny volana janoary, febroary, martsa, aprily hatramin'ny volana jiona dia tena mety tsara mihitsy fotoana fambolena ny varim-bazaha. Ny volana janoary ka hatramin'ny volana jiona fa ny tena ampirisihana anao mba hanao izany fambolena izany dia ny volana janoary, ny volana aprily sy ny volana mey. Averina indray izany fa ny fotoana fambolena famafazana ny varim-bazaha mety dia mety tokoa manomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana jiona, indrindra fa ny janoary, ny volana aprily ary ny volana mey. Raha maniry amboly orge ianao na ny orza hoy isika amin'ny teny malagasy dia manomboka ny volana martsa ka hatramin'ny volana aogostra no fotoana famafazana sy fambolena izany. Fa ny tena ampirisihana dia ny volana mey. Raha tianao izany ny amboly orza dia ny volana marsa ka hatramin'ny volana jolay, aogostra no fotoana fambolena izany, indrindra fa ny volana mey. Ho an'ny karazana katsaka kosa indray dia manomboka ny volana febroary ka hatramin'ny volana aprily no tsara fambolena azy, famafazana ny voa. Dia any amin'ny volana septambra ka hatramin'ny volana desambra indray.
Ny katsaka mamy dia manomboka ny volana febroary ka hatramin'ny volana aprily ny fotoana famafazana, dia any amin'ny volana septambra ka hatramin'ny desambra. Raha katsaka tsotra kosa indray dia ny volana janoary ka hatramin'ny volana marsa no fotoana famafazana, dia any amin'ny volana aogostra ka hatramin'ny volana desambra. Ny katsaka tsotra dia ny volana janoary ka hatramin'ny volana marsa ny famafazana, dia manomboka ny volana aogostra ka hatramin'ny volana desambra. Raha irony katsaka mipopoka na fanaovana popcorn irony indray no tianao ambolena, dia ny volana janoary ka hatramin'ny volana aprily ny fotoam-pamafazana, dia any amin'ny volana aogostra ka hatramin'ny volana desambra dia mety tsara avokoa. Raha katsaka mipopoka na ny popcorn hoy isika ny tiantsika ambolena, volana janoary ka hatramin'ny volana aprily, dia any amin'ny volana aogostra ka hatramin'ny volana desambra no tsara famafazana azy. Raha maniry ahita fahombiazana bebe kokoa ianao ka amboly laisoa, ito izany karazana anana mandravina, rehefa mety ho karazana laisoa dia manomboka ny volana febroary ka hatrany amin'ny volana aprily any dia tena mety amin'ny fomba fambolena ny laisoa. Fa amin'ny ankapobeny izany izay nolazaiko teo izay, fa misy ireo karazana laisoa na hatramin'ny volana jolay aza dia mbola mety amin'ny fotoam-pamafazana. Raha maniry kosa indray ianao amboly any anan-drano, anana mandravina izany io amin'ny ankapobeny dia manomboka ny volana febroary ka hatramin'ny volana may anoany dia mety tsara avokoa ambolena ny karazana anan-drano. Ireo izany dia fotoana mety manomboka volana febroary ka hatramin'ny volana may anoany amin'ny ankapobeny dia mety avokoa amin'ny fotoana fambolena ny anan-drano. Raha hiditra amin'ny karazana légumineuse indray kosa isika, toy ny voanjo lava, raha tiantsika ny hita fahombiazana amin'ny fambolena azy dia ny volana janoary, febroary ary indrindraindrindra ny volana oktobra ka hatramin'ny volana desambra ny tena tsara fambolena ny voanjo lava na ny arachide hoy isika. Volana janoary, febroary dia indrindraindrindra ny volana oktobra ka hatramin'ny volana desambra. Misy indray koa irony karazana voanjo antsoina hoe antakirony na ny amberika hoy isika. Ny volana janoary tsara fambolena azy dia any amin'ny volana septambra, oktobra, novambra, desambra any dia mety avokoa fotoana fambolena ity karazana voanjo antsoina hoe antake ity. Ny karazana légumineuse manaraka dia ilay antsointsika hoe fevabe na ny fève hoy isika. Raha tiantsika ny hita fahombiazana, ny fotoam-pambolena azy ity dia manomboka ny volana febroary ka hatramin'ny volana novambra. Mila ho mandavan-taona mihitsy izany. Fa ny tena ampirisihana hanaovantsika ity karazana fambolena ity, ity fevabe ity izany, dia ny volana febroary sy ny volana martsa. Ireo izany tena mety dia mety dia any amin'ny volana oktobra sy novambra any. Raha ny feva-kely kosa indray no ambolena dia manomboka eo amin'ny volana febroary ka hatramin'ny volana may no anaovana azy. Volana febroary ka hatramin'ny volana may, fa ny tena mety indrindra dia ny volana febroary ka hatramin'ny volana martsa. Ary farany, raha ny karazana légumineuse toy ny tsaramaso voanjo no ambolentsika na ny haricot coco hoy isika dia ampirisihana indrindra isika amboly izany. Ny volana febroary ka hatramin'ny volana aprily dia ampirisihana mihitsy isika amboly azy. Mbola fotoam-pambolena azy ihany koa ny volana may sy ny volana jiona. Dia mandingana kely tsika ny volana septambra dia vao mainka tsika ampirisihana mba amboly azy volana oktobra sy ny novambra. Ny desambra moa dia mbola mety tsara. Averina indray izany fa ny fotoana tena tsara ambolena ny tsaramaso voanjo dia manomboka ny volana febroary ka hatramin'ny volana aprily. Mbola mety tsara ihany koa tsy maninona ny volana may sy ny volana jiona. Dia ny volana septambra dia tena ampirisihana indrindra ihany koa isika amboly azy ity ny volana oktobra sy ny novambra
tsy maninona fa mbola mety ihany koa ny volana desambra. dia mahazo tondray ary mamboly arao ny diarin'ny famafazana fa ahita fahombiazana ianao. Andriamanitra ny hitany asanao rehetra. Ny namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao teto niaraka tamin'ny Samuel nandray feo. Tarika la voix du ciel. Jesosy eo anio atolotro anao ny fiainako anio sy o mandraky izay raiso sy tario hitoetra eo anilanao na de tsy mendrika ho zanaka sofateo ianao Jesosy ny solo ny elokay zay nahatonga anay tsy ho very mandraky izay no ny fitiavanao ny sambatra zay mitoetreo akaikinao tsy maray satria Jesosy no mitantana ny dia mitantana ny dia AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 navaliko anao Jehovaray tony soretry zay nataonao tamiko dia mianina ao fahitandrina ny fitsipika marina tsy hoanio nao ampitso ny voady zay nataoko nefa mora solafaka ty zanakao ampiorerirà eny sambatra zay mitoetreo akaikinao tsy maray satria Jesosy no mitantana ny dia mitantana ny dia zay lay onja ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. mbola ny namanareo Richard Andrianjatovy any no miona sy mitafatafa amin'ny alalan'ny zokonjapio zao. Ny fiadanan'ny tompony eo aminao sy ny ankonanao ary mirary indrindra aho mba hitondra soa anao izao dinidinika sy tafatafa. Fa na 13 no nanolo tena ho an'i Kristy ny 4 Jona 1922 ary natao batisa tao amin'ny fiangonana adventista mitandrana ny andro 7 tao Ambohidro tamin'izay fotoana izay. Ny Isaia 30:9
20 no andin'ny fototra mivaky toy izao tamin'izay fotoan'izay. Fa na mivily ho amin'ny akavanana ianao na mivily ho amin'ny akavia, ny sofinao dia andreteny ao ivonao manao hoe itio ny lalana ka andehano. Namaly ny antso moa izy 12 menada tamin'izay fotoan'izay ka nasehony tamin'ny fanekena anaovana batisa azy ireo. Ny famaliana izay antso izay. Samy milaza ho kristianina avokoa ny olona mivavaka rehetra ary miady sisika ho amin'izany avokoa. Saingy tsy araka izany fa tsy miraharaha izay lamba na ny fahamarinana tafin'i Kristy sy ny sakafo na ny tenin'Andriamanitra ho fihinana mavelona ny maro. Isaia 4:1. Na dia eo aza izany ataon'izao tontolo izao zany dia nifidy olona trany Andriamanitra mba handefa ny antso ho an'izy ireo. Andraisany ny fialofana amin'ny loza madiva ianjera ka ikambana amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Atombavaka Jesosy ange zany mba ho ray ihany izy hoy Jaona 7:12 Mpikomy izao tontolo izao. Eo anatrehan'izany dia misy hatrany ny antso manao hoe ity ny lalana. Naniraka ny noa Jehovah ilaza sy hanoro hevitra azy ireo fa ny samby fiara ny vahaolana tsy haharingana azy. Ny sary dia sary mampiseho ny fiangonan'Andriamanitra izay tehirizany zanaka sisa tsy ho ringana. Ny fiangonan'Andriamanitra no sambo azo antoka indrindra andosirana ny loza. Ny Nomery 5:13, ny 10 sy ny 12 dia miresaka ireo tanàna fandosirana ho an'ireo nafaty olona tsy nahy. Eloka ny von'olona ka ny fandosiran'ilay olona navita eloka tsy nahy dia sary ny fibebahana izany. Izay tonga ao amin'ilay tanàna fandosirana ka mipetraka tsara ao dia tsy ho azy ny mpandringana mihitsy. Ny sambo sy ny tanàna fandosirana dia mampiseho ny fiangonan'Andriamanitra izay toeran'i Kristy. Ka raha te azo mifamonjena ny olona iray dia mila manatona sy mikambana amin'ny fiangonan'Andriamanitra satria mariky ny fibebahana izany ary mipetraka tsara ao fa tsy hitady hevitra hivoaka intsony. Ny asan'ny apôstôly 7:20 ny 9:30 dia mitantara ilay loza an-dranomasina izay saika namoizana ain'olona maro. Nikasany andositra ny Matilo. Saingy hoy Paoly tamin'izay fotoan'izay, izay mivoaka eo dia tsy avitra. Ny fitoeran'izy ireo tao an-tsambo ihany no fanavotana azo antoka ho azy ireo. Sary mampiseho izany fa izay mivoaka hiala ny fiangonan'Andriamanitra dia azo antoka fa tsy ho vonjena. Efa tao anatin'ny tanàna fandosirana ihany Jodasy, saingy ny fivoahany dia nafaty azy. Inona moa ny zavatra nisy? Nanaiky ny hevitry ny tsy tian'i Jesosy izy, ny kolokolo nataon'ireo. Meo anaranga aza ny vola zany fa tena ho atolotra anareo izy dia nieritreritra izy hoe Jesosy ve dia tsy hanavitra ny tenany eo? Tsy izay anefa no zavatra nisy fa Jesosy tsy maintsy manatanteraka ny voalazan'ny lalàn'i Mosesy dia tsy maintsy hanolotra ny tenany ho faty teo ambony hazo fijaliana. Tsy tanteraka ny eritreritra Jodasy verina izy nanipy ny vola, inony ianareo fa namitaka raha marina aho izy, namadika raha marina aho izy. Nefa rany dia namono teny izy. Ny antona teo amin'ny tady izy dia tsy nazaka azy moa ny tady dia ninjera. Ny Jaona 4:12 dia misy lezona azontsika tsoana. Azonao jerena tokantrano any zany fa manao ezaka trany Kristy mba hiantso ireo izay azy mbola nivelany satria mbola misy ondriny miahaka any ka tokony angonina ho iray amin'ny fiangonany. Ny any ivelany aza angonina izany asakasaka izay teo voaka ho faty satria betsaka ny maheno fampianarana toa marina, fampianarana toa izy, toa ara-baiboly kanefa rehefa tena alalinina sy fantarina ao amin'ny baiboly zay ampitaina amin'ny baiboly manontolo dia tsy izy, fitaka ihany. Mivoaka amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny olona maro ankehitriny. Ho anao mpiaino dia natao zao mba hijanonanao ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, fantarina nefa hoe iza marina le fiangonan'Andriamanitra izay manatanteraka
ny baiboly ray manontolo. Ahoana ary a ny fidinana ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra? Ahoana ny fidirana ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy andoavam-boly fa maimaim-poana amin'ny alalan'ny batisa sitrika ihany izany. Dia hoy ato aminareo hoe batisa 13 tamin'izay fotoan'izay no natao. Teny fikasana natolotra ho an'ireo izay vao vita batisa moa tamin'izany mba ho tsarovana ireo mandritra ny androm-piainany ireo mandra-piandrasana ny fiviany Jesosy dia tao amin'ny Apokalipsy 3:9-12 ho avaingana aho tany mafy izay anananao mba tsisy aka ny satroboninahitro koa dia amaranantsika anazy dia tsotra. Za dia mivavaka mandrakariva mba ho nisy 13 menadary eo mba aseho ho say aneo ny finoany ary saraka amin'ny satana tanteraka ka naraka an' Jesosy andovany fiainana mandrakizay. Ifanohana ihany koa fampitrotro am-bavaka isika mba ho samy tafita ka tsisy hoe hiala amin'izany fiangonan'Andriamanitra zany na dia salany hoe misy fampianarana marimarina atao salany tsara atao salany mampitehinana mampilendalenda mampatsiritra zany any ivelany. Tsarovo tsara fa izay ny voaka avy amin'le tanàna fantsirana dia efa misy mpamon'olona miôdiôdy mpamaly ra miandry azy ao ivelany. Izay mivoaka amin'ny fiangonan'Andriamanitra ho any ivelany dia efa misy bibidy vonany andrapaka anazy ao ivelany. Ary ireo olona izay tao anatin'ny sampy fiara raha sanatria nivoaka dia azo antoka fa tsy havita ilomano akory izy. Tsy havita ilomano akory izy satria mafy izany onjan-drano zany tamin'izany. Dia ho anao koa raha lasy anabavy, ho anao ry mpiaino adjaina, efa eo amin'ny lalana marina ianao mipetra tsara oka hoentry arao zay baiko homen'Andriamanitra. Tahin'Andriamanitra ianao ary voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny namanareo Richard Andrianjatovo. Antoko-pihira feony ny teny fikasana Andrambato. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana. Manana fitiavana, aminiza
awr feon'ny fanantenana. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. dia tonga eto amin'ny fandaharana mahakasika amin'ny fahasalamana indray sika arak'ilay feonkira famantarana teo. Ny firariana hatrany hatrany dia ny hasalamanao sy ny ankonanao. Tsy izay anefa indraindray ny zavatra mitranga fa tonga amintsika ny tsy fahasalamana, ka andeha sika hivavaka hangataka fahasalamana amin'ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao sy mifehy izany. Tompo malalo, ianao no isaoranay ny amin'ireo fandaharana ara-pahasalamana izay ndraisinay sy izay mbola atolotra ho anay amin'ity anio ity. Mivavaka manokana ho an'ireo tratry ny aretiny ho mamiadana izahay Andriamanitro. Ampio ary omeo saina malady ireo mpitsabo amin'ny asa fitsaboana izay ataony amin'izany arety mandoza izany. Ary indrindra Tompo, ny anasananao ireo izay miady mafy amin'izany aretiny ho mamiadana izany. Esoratra amin'ny fakany ireo fototra aretina rehetra ka ho voninahitra ao ane ny fahasalamany vatanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay sy hanonanay ny vavaka. Amen. dia manareta sotoko. Mbola mitohy hatrany ny resadresaka mahakasika ny rano madio izay antoko ny fahavelomana sy ny fahasalamana eto amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Inona avy ireo tsara ho fantatra mahakasika ny rano madio, mbola ny dokotera ihany no asaintsika maly izany teo amin'ny mikro namana Rila. Miaraba antsika mpiaino, miaraba ny dokotera ihany koa. Mbola ny dokotera Rakotondrador santatry ny ainatrany no vahin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Izy moa dia efa nampafantatra antsika ny atao hoe rano madio azo antoka. Alohan'ny hanohizantsika ny resadresaka dia mba azon'ny dokotera averina ve le famaritana ny atao hoe rano azo antoka. Ny atao hoe rano madio azo antoka dia rano madio izay madio azy aloha, dia raha jerena izany tokony tsy misy lokony, tsy misy fofopofina, madio tsara avy amin'ny loha rano madio. Kanefa mba hahatonga azo antoka hitondra fahasalamana fa tsy sanatria hitondra aretina, satria misy ihany koa izany rano jerentsika amin'izao izy madio kanefa tsy azo antoka, dia misy fikarakarana manokana tokony atao aminy. Asa ataontsika hoe tatavanina mba hialan'ny faikafaikan-javatra, ny fakofako manaraka an'ilay rano, dia tokony ampandevezina ihany koa na asianandreo fangaro fanadiovana rano tahaka ny suro reny izany ohatra. Izay izy vao tena azo antoka. Mety misy ve ny voka-dratsiny raha misotro an'ilay rano madio azo antoka na mampiasa an'ilay rano madio azo antoka ny olona ray nefa ny fitaovana hisotroany rano na ny fitaovana ampiasainy hitehirizana an'ilay rano madio maloto. Ya, misy mihitsy ny voka-dratsiny satria le rano izany no madio amin'izay fotoana izay, fa le fitaovana ampiasaina ataontsika hoe ny vera, ny tavoahangy, ny zinga, ny so, ny sinibe, reny rehetrarehetra reny raha maloto hitehirizantsika rano, hisotroantsika rano dia misy loto ihany izany tafiditra any anatin'ny tenantsika, ary ny loto tafiditra iny dia mety hiteraka foana aretina vokatry ny fisotroana rano maloto, na dia madio aza le rano sotroantsika, mety hiteraka an'ilay aretina ihany ireny lotoloto isan-karazany ireny, ka asa mety hitranga ny areti-pivalana na sy ny sisa.
dia inona zany dokotera no tokony ho atao? ia tokony ho azo antoka tokony madio ny rano araka andresantsika teo averina ihany hoe tantavanina na dia rano ny tovozina tamin'ny loha rano madio aza na dia avy any amin'ny reny rano madio aza dia tantavanina mba hiala ny loto ary ampandevezina raha ohatra moa hoe tsy ampandevezina le izy dia asiana n'le suro ary akoatran'izay dia atao madio tsara foana mandrakariva ihany koa ny fitaovana rehetra ampiasaina na ny sotroina io na ny karakarana sakafo na ny tehirizana n'ilay rano. ia resy lahatra ny mpiaino antsika ampiasan'ny rano azo antoka dokotera dia azonao mba averina kely ve ny tombontsoa amin'ny fampiasana rano azo antoka? Anisan'ny filana fototra zany ankinan'ny fahavelomana mantsy ny fisotroana rano satria voalohany ny tova rehetra amin'ny tenan'olombelona dia mila rano avokoa zay vao afaka miasa ny atodohatra ny fo ny taovampandevonan-kanina na ny taovampisefona aza zay everina hoe rivotra no ampiasainy dia mila rano ihany koa izy ary ny ratsambatana ny hoditra rehetrarehetra zany amin'ny tenantsika dia samy mila rano avokoa karazana solika mampandeha an'ilay milina ny tenantsika mihitsy zany aloha ilay rano zay ny antony voalohany dia ny faharoa ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana rano madio azo antoka amin'ny fisotroana rano zany dia ny fanadiovana ny vatana fanadiovana ety ivelany ohatrany hoe ny fisasana ny fidiovana zany tombontsoa ray iny fa any anatin'ny tenantsika ihany koa dia misy loto misy poizina zay tokony avoaka isan'andro dia rehefa misotro rano ihany koa sika dia amin'ny alalan'izay fisotroantsika rano zay no ivoahan'ireny loto sy poizina ireny manampy ny tenantsika zany manampy ny vatantsika voadio amin'ireny loto sy poizina isan-karazany faikafaika an-javatra zay tokony ariana any anatin'ny tenantsika an'ireny. Dia ny fahatelo miara-miaikina amintsika rehetra hoe manatsara ny endrika mahamandimandina ny sela ny selula zany ary mahatanora azy mahatanora n'ilay selula zany tsy mahatonga azy ikendrokentrona ny finanana ny fisotroana rano. Misy fantaniana manetikitika ny sainy ity dokotera izay fantaniana mety apetraka ny mpiaino ihany koa manimba ny rano ve ny fampangotrahana azy? Tsy simba ny rano rehefa avy ampangotrahana ny zavatra miova dia raha nisy mikroba ilay rano tamin'ny voalohany raha izy mbola tsy nampangotrahana dia maty amin'izay zany ilay mikroba rehefa ampangotrahana izay ihany ny zavatra miova tsy simba zany ilay rano vao may ary mahatsara azy izay zavatra ia ary ny fampiasana suro manahoana dokotera mety hampisy voka-dratsy eo amin'ny vatana ve ny fampiasana suro? Rehefa mampiasa ny suro isika dia tsy maintsy arahana tsara ny torohevitra momba ny fatra ampiasaina sy ny fomba fampiasana azy ireny amin'izay zany tsy hisy voka-dratsy ny mihitsy ny fampiasana ny suro. Mankasitraka anao indrindra dokotera. Samy madio ka zao zany re olona samy mihaino tsara fa zava-dehibe kinany aina izy ity mandalovana aretina mety hahafaty mihitsy ny tanànantsika ka rehefa nanao fanadihadinina ny mpiasa amin'ny fahasalamana dia hita sy tsapa fa rano tsy madio no anton'ireo areti-kibo be miatra amintsika menaka avy ireo noho izany entanina zany isika rehetra mba azoto ampangotraka ny rano sotroina ary mba ampiasa suro. Mora mo ampiasa azy satria efa eny amin'ny tavoahangy eny ny fampiasana azy io dia samy mampiasa rano azo antoka dia ho resitsika ny areti-pivalanany.
masaka ve ny sakafo fa nona ry zana? Aiza kosa no isy sakafo masaka sahady am'izao ry davy fa ninao de efa filambanina mbola voa amin'ny firy zao a? Ka ome voankazo ariara izany fa tsy moramora nery zana ny mitondra anareo fokon'olona eto an-tanànan'Ambodresaky. Tsy maintsy mila zavatra mipetrapetraka tsara, fa raha tsy zany ary zana sy ny namany lana resaka fotsiny fa tsy mba manao fampiarana mihitsy. Enao mihitsy zao nitako be resaka teo. Tsy mba tonga ranga de lazaina zay tokony ho lazaina fa lozana amin'ny tantarangano sa inony reny a? Zay anie no ilazako hoe sarotra ny mitondra anareo e. Ka ianao be resakako. Raha tsy nanao an'ireny a, nisy ny ainy teo ianao. Aiko ny asako mahase fokotany fa ny asanao atao tsara razana. Ny sakafo zao tokony efa ho vonona. Ka tsy voateninao teo moa no hoe mahay ny asanao ianao ry ngasy fokotany. Zana ihany koa zany mahay tsara ny asany. Mbola tsy ho rafisakafoana zao fa mandraso. Fa tsy misy zavatra azo hohanina ve ao fa tena maina ny tendy. Ny kibo efa mangepahepa be ny any. Tsy mora ny le nkiabary teo raha zany. Aza mba tapitapohan'ny sefokotany eo ry davy de dedaka amikeo a. Dedaka ahoana? Hita f' zany raha ny toetranao io zaranao ary ikabary foana isan'andro. Le raha matoty. Hita f' zany. Ao misy akondro de mangala. Ny rano koa efa hitanao fa aleo zany ikarakara sakafo fareraky ny apresday e. Efa ranona ampangotrahany ty ry zana. Tsy efa miteny anao ve hafa haiko ny asako e. Efa nangotraka io rano io. Tsara. De ary inona mampianahana ny davy fa tsy misotro e. Anga tsy maina ndray ty tenda. Zao kosa ve de mba rariny ry zana? Ninone? Ataoko ihany tsy hiteny fa tsy maintsy miteny aka. Jereo any loton'le kopy e. De jereo ihany koa le loton'ny zinga fandrofana an'le rano. Aza mba lava maso ry davy fa ny rano sotroina de andana miandry sakafo masaka rian'ny efitra ria. Rano efa nampangotrahany io, madio. Ry zana. Inone? Ny fitaovana isotroana an'le rano nampangotrahana maloto. Ka dio ahoana le rano fa enao ve mba mieritreritra? Fa reo loto amin'ny zinga sy ny kopy reo aminao tsy akarary ihany na azo antoka aza ny rano. Zany mitovy amin'ny misotro rano tsy azo antoka ihany a ny misotro rano amin'ny loton'ny reto fitaovana fisotroana rano reto. Zao ve de tsy avoan'ny reto mpivalanana aminao ka? Zany tokoa. Inona ndray? Tena ohatrin'ny marina zany teninao zany a. Ka zany mihitsy kia. Zany e gaga hoe manino ny belokely no mivalambalana matetika nefa rano avy nampangotrahana foana no nomeko azy. Zay. Loza. Ay mety reto fitaovam-pisotroany reto zany na avoan'le zaza. Zao kosa very zana. Raha mba ohatra ka sarobotsy de nampaninina fa tena efa tanda lerin'ny loto any le kopy sy le zingy. Ny sio am'zany a. Tsy lazaina tsony. Azo antoka ny areti-pivalanana am'izao ka. Ao rehefa dioviko daholo ny fitaovam-pisotroana sy fihinanana rehetra fa enao koa ty de efa mamely mafy mihitsy. Mamely ahoana fa zay no izy. Ary maninona aloha mandra-pamasaky ny sakafo raha ampianao kely manadio ny fitaovana ato an-dakozia e. Zay aloha satroko de tena satroko mihitsy ny anampy anao. Fa aleo andrasako arian'ny efitra ry ianao e. Sady za koa any zao mbola hanomana kabary kely indray any an-tanana anareo fokon'olona mba ahatonga anareo anadio ny fitaovam-pisotroana sy ny fitaovam-pihinanana fa tsy ny rano ihany.
Mahavisatra anio any andraikitro amin'ity tanàna antsika ity ry zany. Rehefa tsy anao de mitenena fotsiny fahazabe resaka eo ry ngasy foko tany eo. Ny tena marina de zao, aleo samy maty anina amin'ny asa manandraiky ny razana. Tandre maso ao mba manontanytany Zay zana, sasan'angy samy hafa zany. Fa mitovy mitovy ahony. Ohatrany hoe ny ray zinga ny ray rano fa samy mila madio de zay indray anga. Zoanitra no nanoratra ny tantara na rahanao teo, novelomin'ny mpanoratra Sirila. Ry mpianakavy, aleo misoroka toy izay mitsabo. Sasao tsara amin'ny rano madio sy savony ny fitaovana rehetra ampiasainao an-dakozia ao isorohana ny aretina, dia ho faly sy salama ny ankohonana. Ataovy azo antoka ny rano ampiasaina dia amin'izay salama. Isaorana indrindra dokotera Rakotondradao santatry ny aina ny zara izay mahasoa ny fahasalamana ho antsika. Ankasitrahana ihany koa ianao manjoy hatrany ny AWR. Ifanaovantsika mandrapitafa dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 10:12 no andao ampiariny eo amin'ny fiainana asoantsika. Manao hoe, dia aoka sika nantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano madio. Mba ho ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika tokoa izany. Zoanitra Sirila no ny farimbona natotosan'ny fandaharana renan'ny fahasalamako, hitahantsika rehetra ny Andriamanitra. Radio feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Saotran'ny tompo isika afaka miona eto indray manohy ny fiaramianatra malalaka tahaka an'izao. Miaraka aminao hatrany mpiara-mianatra aminao Elion André Mitanso. Nanaraka tsara ny tantaran'i Jakoba isika ary nandray lesona be dibe avy tamin'izany. Jakoba ilay lehilahy lazaina fa malemy fanahy, kanefa navita namitaka ny rahalahy, namitaka ny rainy, nandositra dia nanehoan'Andriamanitra ny famindrapony, kanefa tsy navelan'Andriamanitra ho afaka amin'ny valiny zavatra nataony izy satria tian'Andriamanitra ho tsapany ny tsy nety nataony. Dia voafitaka indray koa ny lehilahy. Kanefa ao anatin'ity tantara ity dia nanompo ny Labana tamin'ny pahatokiana Jakoba. Tsy nanao ratsy azy mihitsy izy, na dia efa namitaka ny rainy sy ny rahalahiny aza mba hahazoana ny fizokiana. Ary nangalatra ny tsodrano izay natokany Isaka ho an'ny zanany lahy matoa. Azo lazaina hoe folaka ihany Jakoba ny farany. Fantatry Jakoba tsara fa no fitahndra fozan-dahany izy, kanefa tsy nahoany zany. Sarotra ny mahatakatra an'izany fihetsika Jakoba zany, raha everitsika tsara ny toetra nasehony tamin'ny famitahana izay matsiravina, mampalahelo izay nataony tamin'ny rahalahiny sy ny dadany. Azo ny nataony ny komy tamin'ny Labana, na farafakeliny tsy nanaiky no ararotiny na ny ady varotra taminy, fa tena tsy nataony zany. Naleony nandefitra. Dia notanterahany fotsiny izay nasainy Labana nataony, na tsy rary ny velively azy zany. Rehefa niteraka ny Josefa zanany voalohany Rahely, dia fa feno 400 taona nanompon'i Jakoba any Labana tamin'izay fotoana izay.
ary milazan'izany ny eo am' genesis toko fatelopolo ka ny andiny fa enina amroapolo genesis toko fatelopolo andiny fa enina amroapolo ary tamin'izay izy dia nikasa ny andao an'ny labana iverina ny amin'ny tanina ampanantenaina nanahy mafy ny amin'izay anjony fianakaviana nefa Jakoba. Manasantsika hamaky izay voalaza ao amin'ny genesis toko fatelopolo andiny fa 5 ka hatramin'ny fa 7 genesis toko fatelopolo andiny fa 5 ka hatramin'ny fa 7 ny fanekena hafa koa izay nataon'ny Labana sy Jakoba. Rehefa niteraka ny Josefa Rahely dia hoy Jakoba tamin'ny Labana, alefaso aho ankany amin'ny fonenako sy ny taniko. Omeo any vadiko eo amanjanako izay nanimpoko anao dia andeha fa fantatrao ny fanimpona izay nanimpoko anao. Ary hoy Labana taminy, masiny ianao raha nahita fiteo masonao aho mitohy reto amiko. Efa namantatra aho ka fantatro fa avy taminao ny tahiny Jehova. Ajantsika eo aloha. Ny olona izay mifanerasera amintsika dia ataon'Andriamanitra matsapa amin'ny fotoana anankiray fa tena olona tahin'Andriamanitra isika ary mitondra fitahiana ho azy ny fisitsika. Toizantsika io amin'ny 9 ary io koa izy tonono izay karamanao dia omeko anao, izay ny lazain'ny Labana zany. Ary hoy Jakoba taminy, fantatrao ny nanimpoko anao sy ny toetry ny omby amanondronao tato amiko. Fa kely ny fanananao fony tsy mbola tonga aho, fa efa nitombo be dibe izy ary efa nitahy anao Jehova tamin'ny diako rehetra. Ary ankehitriny roviana kosa mba hiaro ho an'ny ao an-tranoko. Ary hoy izy, hoy Labana namaly azy, inona ary nomeko anao? Ary hoy Jakoba, tsy hanome aninninina ianao raha ataonao amiko izao zavatra izao, dia mbola andrasako so tandremako ihany ny ondry amanosinao. Andeha hitety ny ondry amanosinao rehetra ho anio ka hanavaka ny mara sy ny sada rehetra, ny mainty rehetra eo amin'ny ondry ary ny sada sy ny maro eo amin'ny osy, ka ireny no karamako. Ny fahamarinako no vavolombeloko amin'ny andro avy. Raha tonga ianao handinika ny karamako, izay rehetra tsy mara ary tsy sada eo amin'ny osy ary izay tsy mainty eo amin'ny ondry dia ho alatro izany. Tena azo lazaina hoe nanovan'i Jakoba ny toe-javatra navelan'Andriamanitra ny seho taminy. Izay le hoe tsy hoe valifaty ny namelan'Andriamanitra azy voafitaky Labana, fa tena fitaizana azy mihitsy. Fitaizana azy mihitsy atsapany tsy nentina ataony sy afantarany tokony ataony. Tena niova izy. Lasa lavitra Jakoba, voatery nandao ny fianakaviany vokatry ny adalana nataony, haitsika ny tantara, dia nahita vady tany izy, mety tsy nanan-kevitra ny toetra ela atao amin'ny Labana izy, saingy noho ny toe-javatra navelan'Andriamanitra hiatra taminy, ho fahamaizana azy, ho fitaizana azy, dia tafajanona taona maro lavitry ny taniny izy. Dia tonga izao ny fotoana hodiny, marobe ny vady aman-janany. Nahoana moa Jakoba no tsy nandao an'ny Labana mialoha? Mahay mitaiza Andriamanitra. Nanovany Jakoba izy, nitaizany Jakoba izy, dia niovy Jakoba. Lasa hainy nandefitra tamin'ny tsirariny natao taminy. Tsapa ny maharatsy ny atao hoe fitaka. Voarainy koa ny leson'ny finoana an'izany hoe fitantanan'Andriamanitra izany. Tsarony tsara fa ny alohany namelan'Andriamanitra azy ho fitahany Labana dia niseho taminy tao Betely Andriamanitra, niseho tamin'ny nofy. Nametraka teny fikasana, teny fampanantenana taminy, fa avy aminy no anatanterahany'Andriamanitra ny teny fikasana lehibe nataony tamin'ny Abrahama. Ka na dia mafy aza ny toe-javatra tsy maintsy natrehany tao amin'ny Labana, dia ny fikitra tamin'ny finoana n'izany teny fikasana nomena azy tao Betela zany izy. Tsy tapa-kevitra ny andeha izy raha tsy niteny tamin'ny alohan'Andriamanitra. Niandra ny famantarana avy amin'Andriamanitra mihitsy Jakoba vao nandeha. Ary izay toetra, izay ny tsy nananany, ka natonga azy nanao tetika ampitaka mba hahazoana mialoha izay efa nokendren'Andriamanitra ho azy. Teniteraka olana ho azy zany. Raha tokony ho azo avetrany ny fitahiana, dia mbola nandalo taona maro indray niatrika ady sarotra tao anatin'izany. Naneo ny tenany tamin'ny Jakoba maha-Andriamanitra Betela azy Andriamanitra eto, ary nibaiko azy andao ny tranony Labana
tonga ny fetra dia hiverina any amin'ny tany nahaterahany. Zao indrindra no voalaza momba n'izany eo amin'ny Genesis 3:13. Genesis 3:13. Izaho no Andriamanitry Betela, izay nanosoranao tsangambato sy ny voadinao tamiko. Miainga ankehitriny, hiala amin'ity tany ity ka modia ny mitany nahaterahanao. Zay, ery lehibe ho an'i Jakoba izay, le Andriamanitra namindra fo taminy. Raha nieritreritra izy mantsy, fa lavitra n'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay, rehefa avy namitaka ny rahalahy sy namitaka ny rainy, nakavato dia natory, tsy natsiaro ny vavaka akory, dia Andriamanitra nanao dingana teo amin'ny toerana izay nisy azy, naneho famindrapo sy fahasoavana taminy. Tsy adino ny mandrakizay izany ary nampahery azy tamin'ny fotoan-tsarotra rehetra. Ary mario tsara fa nampiasa n'izany teny izany koa Jehovah rehefa niantso an'i Abrahama hoe miala amin'ny taninao sy ny havanao. Dia io koa no naveriny tamin'i Jakoba. Tetsy andanin'izany moa dia voamaika koa nandresy lahatra an'i Jakoba ny toetra nasehon'ny Labana sy ireo zanakalahiny. Zany dia nandresy lahatra azy hoe tena tonga ny fotoana tsy maintsy andehanako hoe. Mitantaran'izany indrindra ny Genesis 1:13, andiny voalohany sy ny faharoa. Genesis 1:13, andiny voalohany sy ny faharoa. Zao ny vakitsika ao amin'ny boky Patriarka sy Mpaminany, takila 470. Takila 470. Raha tsy noho nitahotra Jakoba ny rahalahiny, izany hoe ny fahatahorany an'i Esau zany, dia efa lasa nodiery izy. Dia tokony nahitany an'i Labana tsy miramirana taminy tahaka ny taloha intsony, hitan'izany fa tonga ny fotoana dia zao ny toy ny teny, zao anefa dia tsinjony fa mety hampidodoza azy ny fitoerana maharitra kokoa. Ny zanaky Labana izay mihevitra fa azy ireo arenany dia mety haka n'izany ankeriny aminy. Izany rehetra izany dia famantarana mazava fa tokony hiala tokoa izy. Noho izany dia nentin'i Jakoba ny ankohonany sy ny fananany dia lasa izy. Tantara hafa indray izany nanomboka eo ao anatin'ilay tantara lehibe ny vahoakan'ny faneken'Andriamanitra. Maliana, mahavariana, kanefa ny anarantsika lesona sarobidy marobe ny fiainan'i Jakoba sy ny fomba nidiran'Andriamanitra tsehatra hatranetrany teo amin'ny fiainany. Teo ny fahamaizana azy, teo ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra azy tao anatin'ny famindrapo sy ny fahasoavana feno, ny fitaizana azy naharitra mba hahafahany manana an'ilay toetra ilaina, satria izy no fitaovany eo am-pelantanan'Andriamanitra anatanterahana izay efa nataony fa tsy maintsy ho tanterahany amin'ny taranak'i Abrahama. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.